azany janona amin'ny tany lembaka izany no hevitra lehibe zay irantsika amin'ity herinandro ity omaly dia ndraisantsika le fanapa-kevitra lehibe dia ny hoe mianga miala fa mitian'io ity isika dia jery loha hevitra anankiray indray manao hoe nydingana manaraka dia ny miakatra atrany ny miakatra atrany ny dingana mafindrindra mantsy eo amin'ny ady aram-panahy nydingana mafindrindra eo amin'ny fanohizako ny lalana leo any amin'le jerosalema vaovao dia ny mamela ny sitrapo sy ny ampo rehetra ka ilefitra eo amin'izay tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Andeo vakitsika ary ny eo amin'ny Genesisy toko fa 10 ka ny andininy voalohany. Genesisy toko fa 10 ka ny andininy voalohany dia hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Abrahama dia niakatra niala tany Egipta dia izy sy ny vadiny mba mifanana ny rehetra ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Nambarantsika teto ombenombeny amin'ny hoe ny dingana atao voalohany indrindra dia ny hoe miainga miala. Ary rehefa niainga niala nefa eto amin'ity toko fa 10 andiny voalohany ity dia mitoy manao hoe manapa-kevitra aho niakatra ary niakatra tsany. Tsy mijano eo amin'ny fifoazana nisy teo aloha fa mila mitoy zany ary mitombo isanandro. Anisan'ny fisedrana ny tao Egipta raha ny fiainan'i Abrahama. Ary natsapa sy nahita ny faharatsiany tsy fianteherana tamin'i Jehova Abrahama. Ary vokatra zany azy dia niteraka azy ho lasa mpandainga mihitsy noho ny tahotra. Kanefa na eo azy zany rehetra izany dia natsapa sy nahita ny famindraom-pon'Andriamanitra i Abrahama. Ary zao no voalaza ny ten'Andriamanitra eo amin'ny Isaia toko fa 17 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Isaia toko fa 17 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fankehitriny ry Jakôba, izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra anao fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho ary hay ianao. Raha mita ny rano ianao dia omba anao aho. Ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia somay ary tsy rehatra aminao le lafo. Fa izao Jehova no Andriamanitrao dia ny iray masina Israely mpamonjy anao. Omeko avitrao Egipta ary Etopia sy ny Seba ho solonao. Satria malala eo masoko ianao. Eny be voninahitra ianao sady tiako dia olona nomeko ho solonao ary firenena ho solony ainao. Omeko avitrao Egipta satria malala eo masoko ianao o Jehova. Eo amin'ny andininy faefatra dia olona nomeko ho solonao. Ho solony ianao, malalako sady tiako ianao. Na eo aza ny mety ho fahazarantsika, no mety tsy fahatanterantsika, no mety ho fahalementsika rehefa manapa-kevitra niala isika dia miaraka amintsika Andriamanitra ary momba sy mitay antsika. Vokatra zany indrindra ao amin'ny Genesisy toko fa 17 andiny voalohany izay nofakitsika teo dia niakatra niala tao Egipta i Abrahama. Ry mpijery malala, ry mpihaino malala manaraka izao fandaharana izao. Amin'ity fotoana ity kosa dia anjaranao indray no manapa-kevitra niala ny mety tsy fombiazana. Miala amin'ny dingana iray vita ka mandroso miakatra hatrany, mandroso mitombo hatrany amin'ny lafiny ara-panahy ary miakatra ho amin'ny dingana ambonimbony kokoa. Ary eto le fiakarana resahana eto dia tsy hoe fiakarana amin'ny ara-panahy ihany fa ny teboka voalohany dia zao ny fiakarana amin'ny fitahiana na amin'ny lafiny ara-nofo koa izany. Anenge ho vakitsika ny amin'ny Genesisy toko fa 17 ka ny andininy faharoa anaran'i Jesosy. Ary Abrahama nanana rena be dia omby amanondry sy volafotsy ary volamena. Ary Abrahama nanana arena be, fiakarana ny hevitra zany, nitombo ny fananany. Ary eo amin'ny toko fa 12 andininy fahatelo. Genesisy toko fa 12 ka ny andininy fahatelo dia hoy izy: ary tay izay manisy soanao aho, fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany.
aminao no hitahina ho Jehova amin'ny Abrahama ny firenena rehetra ambonin'ny tany ho tonga aminao koa ane izany. Ary io ilay fitahina izay notadiavin'i Jakoba ka ilazany ao amin'ny Genesisy 2:30 ka ny 9:20 sy ny 20 manao hoe tsy avelako ianao Jehova ô, tsy avelako ianao Tompo ô, raha tsy mitahy ahy. Io resaka io ry havana malala dia tsy hoe ara-panahy ihany fa io dia tena ara-nofo mihitsy. Io resaka io mitombo amin'ny fiakarana amin'ny ara-nofo, amin'ny fitahina azo amin'ny ara-nofo. Ao amin'ny Romanina 5 ka ny 9:30 sy ny 2:30 raha mamaky izany isika amin'ny tokantranontsika. Romanina 5 9:30 sy ny 2:30 dia izy hoe omeny antsika mahimaimpona ny zavatra rehetra. Rehefa manaiky isika fa hiakatra hatrany dia tsy hoe amin'ny lafiny ara-panahy ihany fa lasa koa misy fitahina ho amin'ny fiakarana amin'ny ara-nofo. Omeny antsika mahimaimpona ozy ny zavatra rehetra. Ary ao Mateo 9 ka ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30 dia fanampony fotsiny eo, fanomezana fotsiny no ambaran'ny tenan'Andriamanitra. Ary eo amin'ny Deutéronomie 9:20 ka ny 9:1 ka hatramin'ny 17. Deutéronomie 9:20 ka ny 9:1 ka hatramin'ny 17 dia zao niakatra ho amin'ny fitahina i Abrahama ary azo tsapain-tanana mihitsy izany satria ny zanakalahy tokany Kristin'Andriamanitra azy nomeny ho antoka ho garanty. Raha mandray azy isika dia omeny antsika mahimaimpona koa ny zavatra rehetra. Ary raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:10 ka ny 9:7. Ary tsy hoe ahazo satria mangataka isika, tsy ariavana. Mahazo isika satria zany ny teny fikasana e. Nitsangana ilay marary ny paralesisa tsy hoe satria mahatsiaro fa sitrana izy, fa nitsangana izy satria nampanantenany zany ho azy Jesosy Kristy. Ny fifoazana sy ny dingana amin'ny lafiny fiarahako amin'Andriamanitra dia ny fiandrasana ny teny fikasana ny finoana izany. Ary resantsika ny fitahiana ny amin'ny ara-nofo dia mazava ho azy ny fitahiana ihany koa amin'ny ara-panahy. Andeha fakitsika ny Genesisy 3:13 ka ny 9:20 sy ny 20 Genesisy 3:13 ka ny 9:20 sy ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Miainga ianao mandehana amin'ny tetin'ny tany dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany fa omeko anao izy. Ary Abrahama nifindrafindra toby dia nandeha ka nonona teo akazo terebitany Mare izay any Hebrona ary nanorina altara teo ho an'i Jehova izy. Miteny indray Andriamanitra eto manao hoe miainga dia niainga i Abrahama. Ary rehefa niainga izy dia hoy izy nifindrafindra izy ozy, niakatra hatrany izy, tsy nionona tamin'ilay fanandramana voalohany omaly fa nitombo ihany koa amin'ny fanandramana voavoandray isaky ny andro, nitombo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra isan'andro. Ary mahavariana arakaraka ny nandianany ny nifindrafindrany Abrahama dia hoy ny 9:20 manao hoe rehefa niainga izy dia nanangana altara. Isaky ny dingana zany, isaky ny fiakarana vitako izany dia mira altara ray, mira dingana ara-panahy iray. Raha nivavaka 3 minitra zany aho omaly dia androany izy io lasa 10 minitra. Raha mpitso izy io lasa ora iray. Amin'ny fotoana manaraka izy io lasa alina iray mihitsy aza. Amin'ny andro hafa lasa 10 andro. Ary amin'ny ho avy rehetra dia ianao sy Jesosy no isan'andro miara-mandeha, miara-miresaka. Ry mpijery malala, ry mpiaino malala, miakara hatrany. Raha nanapa-kevitra ianao tamin'ny voalohany fa te handova ilay fiainana mandrakizay, nahita an'izany, mitady an'izany, naniry an'izany, dia miakara midingana anankiray manokana manao hoe mialà, miainga, mialà amin'ny taninao, mialà amin'ny havanao, mialà amin'ny mety ho fahazarana eto amin'ity tany ity. Ary manana fifandraisana ambavaka amin'Andriamanitra. Ary anio rehefa niakatra ianao omaly dia miakara hatrany, ampitomboy hatrany izany fa eo Kristy miazona anao. Ary tsy mivavaka ianao mba hazo fitahiana
fa mivavaka ianao mba le ifanerasera amin'ilay mpanome fitahina. Tsy mivavaka ianao mba hazo fahasoavana fa mivavaka ianao ifanerasera amin'ilay mpanome fahasoavana. Ary azadino tsy eo mangataka isika mba hahazo fa mangataka isika satria zany ny teny fikasan'Andriamanitra teny azahoantsika izay ilaintsika. Nitsangana ave malalo miparalesisa hoy isika tsy hoe satria sitana izy fa satria nampanantena azy Andriamanitra. Ka na inona mety zavatsarotra lalovanao ankehitriny tsy miova ny teny fikasan'Andriamanitra. Ary raha afaka nitahy any Abrahama izy tamin'ny lasa dia afaka anao mihoatra noho izany koa ary izy aminao raha mino ianao miankara hatrany. Amen. Ivavaka isika tompoko. Tompo masina indrindra izay any an-danitro, ray be fitiavana, mpamindra fo, mpamela heloka. Misaotranao izay amin'ny teninao tamin'ity anio ity. Raha eo meo anay ny fanahinao masina. Atonga anay anao fanandramana ety aminao isan'andro ka atsapanay dingana vaovao amin'ny fifandraisana aminao. Raha eo ampianaro izay hiala ny mety ho fahazaranay, ny mety ho sitraponay, ny fomba mampanao anay. Meo anay ny fanahinao masina tompo hitaridalana anay ka hitombona hiatrany tsy amin'ny lafiny aranofo ihany fa indrindra amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa. Mitahianao izao tokantrano mandray izao fandarana izao, ny fiadananao sy ny fahasaovanao ampy-mizarane irotsaka amin'izy ireo ka naiza alehan'izy ireo na inona ataony dia ho tsapa ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mifarana hatreo indray ry havana malala ny fandarantsika tamin'ity anio ity. Inoko fa ny fanahin'Andriamanitra no miasa ao anatsika mandrakariva. Atonga izany teny izany hamoa ao am-potsika ka atonga izany ho fanandramana eo amin'ny fiainantsika ho zava-misy eo amin'ny fiainako sy ny amin'ny fiainanao. Ary mampanantenanao indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny anio amin'ny ora izay efa ny fampitoana antsika. Mirary feo indrindra tompoko.